Fankalazana ny dinan'ny fanahy masina ny atao hoe Pentecoste hoy ny mpitandrina eo anivon'ny fiangonana FJKM Ziona vaovao. Dia ny hevitra ny teny hoe Pentecoste moa dia 50 ny dika, zany hoe 50 andro taoriana amin'ny Pasika ilay hitsanganan'i Jesosy Kristy teo amin'ny maty dia tonga ny 40 andro niakatra ny an-danitra izy ilay Ascension ary ny Pentecote dia 50 andro nandrotsaka ny fanahy masina ho andreo mpiarany na ny apôstôly Jesosy. Ka tonga ny firavoravoana lehibe ho an'ny fiangonana zany ankehitriny satria atsirovana zany nadatsahana ny fanahy masina zany ary dia teo amin'ny apôstôly no santatra fa ny fiangonana koa dia mena ny fanahy ary dia miaina zany ny mino rehetra ankehitriny rehefa tonga ny fotoana anaovana batisa dia mandray ny fanahy masina ny mino. Tany am-piandohana moa dia any amin'ny testamenta taloha dia fetim-bokatra izy io, fety ny voaloham-bokatra satria fanadifindritra ny fiakaran'ny vary tsitika eny amin'ny fararano dia miakatra ny Jerosalema makany amin'ny tempolo mitondra voaloham-bokatra eny Jiosy fa taty amin'ny testamenta voasany dia fanandrifindritra tamin'ny Pentecoste Jiosy koa ny latsahan'ny fanahy masina ka tonga atao hoe Pentecoste kristianina dia ilay fankalazana ny filatsahan'ny fanahy masina ho an'ny fiangonana izany. Samy mankalaza ny Pentecoste io avokoa ny fiangonana kristianina amin'ny alahady fa 4 ny volana jona izao. Ny fandaharam-potoana no samy manana ny azy. Ho an'ny FJKM Ziona vaovao manokana, isy ny fandraisana ireo mpandray fanasan'ny tompo vaovao amin'io Pentecoste io. Tsy nisy ny fanahy masina dia tsy afaka niazona ny finoana sy ny tombo finoana ary an Jesosy Kristy tsangana tamin'ny maty sy nandraisany fahafatesana isika. Fa ny izay eto amin'ny Ziona vaovao moa dia manana fotoana lehibe aminay izy io ary manana fandaharam-potoana manokana izay ny alahady ny Pentecoste zany dia mitohy hatrany ny fidirana indroa, ao ny fidirana voalohany amin'ny ora maraina izay misy ny batisa, misy ny firaisana latabatra amin'ny tompo ary misy ny voka-dehibe amin'ny alalan'ny famerenana amin'ny valopy mitsangam-bato fa 50 taona amin'ny alalan'ny rakitra alikara moa manaterana an'izany. Dia toy izany koa ny fidirana faharoa, misy ny batisa, misy ny katekomenina izay ho raisina andrian'ny mamiratra moa no anarany isalorany amin'ity ary dia misy koa ny rakitra alitara miaraka amin'ny fanaterana ilay valopy fanomezana ho an'ny mitsangam-bato fa 50 taona ny FJKM Ziona vaovao. Ary dia ny ariva moa dia misy ny fampisehoana lehibe izay ataon'ny antoko-pihira iravoravona amin'ny fanahy masina. Tsy mijanona hatreo ny hetsika fankalazana fa isy ny fiara-mitsangatsangana ataony mpiangona rehetra eo anivon'ity fiangonana FJKM Ziona vaovao ity. Any ampare mahitsy no anatanterahana izany raha ny fanazavana. Etsika efa fanao isan-taona ihany koa izy io, ho iatrany ny pastera ny FJKM Ziona vaovao.